Faly miarabantsika rehetra indray ny tenako amin'ity androany ity manona fiadanana Jesosy Kristy ho amintsika tsirairay avy. Mba te hizara teny amintsika tsirairay avy dia mialohany amakiako ny tenin'Andriamanitra nefa dia endaontsika hiaraka hivavaka. Jehovah Rainay Masina tsara indrindra Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Misaotra anao any amin'izao fotoana izao izay ahafahako mifampizara amin'ny tsirairay avy. Andriamanitra, misaotra ny hafamindramponao sy ny hafitiavanao. Eto Andriamanitra dia mametraka eo am-pelatananao ny amin'ny fotoana fohy izay itenenako eto, aoka tena isan'ny fanatrehanao, aoka ny fonay ho tanolonaka niriny teninao. Andriamanitra, tendreo ny vavako, tendreo ny lelako, aoka ny enao ny ampiteny finoa izy fa mamelanao hiasa manokana amiko. Makasitraka ray eo. Halleluja. Amen. Iny ary ato amin'ny salamo fahatelo amin'ny enimpolo ndiny voaloha izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo nataon'i Davida, fony tany an'hevitry ny Joda izy. Andriamanitra ianao, mitady ianao fatratra aho, mangetaeta anao ny fanahiko, maniry anao ny nofiko, eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Toy izany no nijereko anao tao amin'ny fitoerana masina, ahitako ny herinao sy ny voninahitrao. Fa tsara no ny aina, ny famindramponao, ny molotro hideranao. Toy izany no isaorako anao raha mbola velona koa aho, amin'ny anaranao no hanandratako ny tanako. Izay teny izay no entiko ampahirezana antsika hoe teto azontsika tsara angamba izay vaky teny izay amin'ny salamo toko salamo fahatelo amin'ny enimpolo dia 9 hatramin'ny 14. Amin'izao fiainana izao dia tena efa mila mitady an'Andriamanitra mafy mihitsy tsika. Aoka tena aniry an'Andriamanitra fanahintsika amin'izao tany izao satria efa mafy ny fiainana, efa maro ny zavatra mitranga. Aoka tsika tena hoe aniry an'Andriamanitra, hanakaiky an'Andriamanitra, hifanerasera bebe kokoa amin'Andriamanitra, hanana fifandraisana maharitra, hanana fifandraisana bebe kokoa amin'Andriamanitra fa tena mahay makany amin'ny ratsy izao fiainana izao. Ny Baiboly dia milaza fa efa mahay ratsy izao fiainana izao, ka aoka tsy ratsy araka n'izany fiainana izany ny toe-tsaintsika sy ny fiainam-panahintsika sy ny fiainam-bavakantsika, fa tafahorina eo anatrehan'Andriamanitra foana. Aoka ny molotra antsika dia hidera an'Andriamanitra foana, hitady voninahitra Andriamanitra foana. Aoka hoe ny ambava antsika mandraka arivany ny fiderana an'Andriamanitra, fiainantsika dia aoka ahidera, ahisaotra an'Andriamanitra foana, ahakasitraka izay zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, fa tsy sitraka Andriamanitra raha ohatra ka tsy ahakasitraka tsika. Matoy zavatra anankiray mitranga eo amin'ny fiainantsika dia misy antony. Andriamanitra ny fiheverana izy, Andriamanitra mihoatra n'izao tontolo izao izy ary mahafantatra ny tokony ataony tsara izy, ka aoka hoe hitoetra tsara eo ambany elatr'Andriamanitra tsika, hanana fiainam-bavaka hoe maharitra, hanana fiainam-bavaka hoe miorina tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Araka ny ten'Andriamanitra miravoravo amin'ny Jehova dia omeny anao izay iriny fonao. Aoka hanana fiainana iravoravo eo anatrehan'Andriamanitra foana tsy izao sy ianao. Aoka hangetaeta an'Andriamanitra foana izao sy ianao, mangetaetan'Andriamanitra foana. Aoka tena hoe ho tafahorina eo anatrehan'Andriamanitra foana. Ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao, mahaiza foana makasitraka an'Andriamanitra, misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra satria tsy ny tsara ihany ozy izy ny ten'Andriamanitra no azo avy amin'Andriamanitra, fa na dia ny ratsy koa ary. Tsy hoe akory ny hoe rehefa zavatra ratsy dia hoe dia voly foana, dia voly foana, dia voly dia miasa 24 heures sur 24 heures ary 7 sur 7 dia voly dia miambina antsika foana. Mihoatra lavitra noho izany nefa Andriamanitra indray mpimaso ozy izy ny andemako ny olona. Amin'ny fomba ahoana ny atakarantsika an'izany teny izany? Izany fiheveran'Andriamanitra antsika izany tadio fa tian'Andriamanitra ianao, tian'Andriamanitra izao sy ianao, tsy tiany izao sy ianao very. Ny hafobe akory ny tsy miforoniny ho an'ny olon-drehetra, fa miforoniny ho an'izay ho an'ny devoly ny hafobe, fa ho an'izy ireo manaiky ho naman-devoly dia lasany ihany. Fa aoka tena hoe
ho tsapantsika izany fitiavan'Andriamanitra tsika izany. Ao ka ho tsapanao izany fitiavan'Andriamanitra anao izany, dia tsy hanaovantsika tsinotsinona an'Andriamanitra izany. Ny olona anankiray rehefa tianao tsy hanaovanao tsinotsinona izany, fa tianao tsara iny olona iny, hajainao tsara iny, mihoatra lavitra noho izany koa nefa Andriamanitra. Tian'Andriamanitra izao sy anao nomeny ny zanan'ilay tokana hozy ny tenin'Andriamanitra, tsisy afoy ny zanany. Fa Andriamanitra dia tsy niarovany tamintsika ny zanany, fa noho ny fitiavany antsika olombelona. Dia mba tsapanao ve, dia mba takatrao ve izany fitiavan'Andriamanitra anao izany? Tian'Andriamanitra ianao, tian'Andriamanitra ianao, na dia ohatry ny ahoana ary ianao. Andriamanitra akory tsy mitady olona mana diplaoma be, na olona manana inona ny tadiavin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana, fa ny fotsika no tadiavin'Andriamanitra. Mbola tsy tara ianao, atolory an'Andriamanitra ny fonao, omeo azy ny mombanao rehetra. Aza atao izay mampalelo an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, manompo an'Andriamanitra. Mbola tsy tara hoy aho hoe raha izao tsika no miverina amin'Andriamanitra, miverena amin'Andriamanitra. Aza vela angatsiatsika ny fiainam-bavakintsika indrindra amin'izao andro farany izao. Aza vela angatsiatsika tokoa ny ao an-tokantranonao, fa airato ny masontsika tsirairay avy, ampirieto ny fiainam-bavakintsika. Entany ny vady aman-janaka andao hiaraka hivavaka, fa ny firaisan-tsaina vavaky ny olona maro ozy izy dia mahery ary miaino Andriamanitra. Raha misy olona rofanaiko izy ety ambony tany dia manaiky any an-danitra. Miaino tadio fa miaino antsika foana io Jesosy Kristy io, mahita ny ao am-pontsika tsirairay avy izy, na manao vavaka fiatsaram-belatsia na mivavaka marina, miaino antsika foana Andriamanitra. Aoka tena hoe anana hoe fifandraisana bebe kokoa amin'Andriamanitra izao sy anao, satria ilain'Andriamanitra izay zavatra izay, indrindra fa ny fonao. Dia tian'Andriamanitra ianao dia omeo an'Andriamanitra ny fonao hoe Andriamanitra omeko anao hoe mifoko. Ny fotsika ny tadiavin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mitady hoe ny volanao, tsy mitady ny tranonao izy, tsy mitady ny harenanao izy, tsy mitady ny aminao izy, fa ny zavatra ilain'Andriamanitra eny aminao dia tokana, dia ny fotsika no ilain'Andriamanitra. Fitiavantsika n'Andriamanitra no ilain'Andriamanitra, tsy mitady na inona aminao izy, fa indrindra fa mivavakao, izay no ilain'Andriamanitra aminao. Fa tsy akory ny hoe ndeha hanao fanatitra be dia be any am-piangonana dia tena tian'Andriamanitra izay, fa na dia manao ary tsika, fa nefa tsy raisin'Andriamanitra izany, dia toy ny zava-poana ihany anefa izany. Fa manomeza amin'ny fonao iray manontolo dia akasitrahan'Andriamanitra izay zavatra izay. Amin'ny fiainana maro ny zavatra efa mitranga, aoka tsy ho rebirebe ny fiainana izao sy anao. Mety hoe mandalo zavatra sarotra ianao izao, fa manantena fa Andriamanitra io dia Andriamanitra mpihaino-mivavaka. Na ho ela na ho haingana, tsy maintsy hivaly ny vavakao, tsy maintsy hoe omen'Andriamanitra anao izay irian'ny fonao. Ninona zavatra nirianao hatramin'izay matoa mbola tsy mitsangy eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra ozy tsy mba ela miteny fikasana, mbola tsy fotoanan'izany izao, fa ho avy ny fotoana ho gaga ianao hoe Andriamanitra avy aminao tokoa ity zavatra ity, dia haisotra an'Andriamanitra tsika. Nefa tsy voatery akory ny hoe isaky mahazo zavatra amin'Andriamanitra vao haisotra, fa aoka tena hoe hanana fiainana makasitraka an'Andriamanitra foana, mahaiza misaotra an'Andriamanitra foana. Izay zavatra rehetra ataonao dia misaorana Andriamanitra, fa avy amin'Andriamanitra mahatonga antsika mbola miaina soma tsara io, mbola mahita maraina vaovao, mahita toandro vaovao, alina vaovao, eny amin'ny fiainana andavanandro eny, afaka miaina, afaka miteny, afaka mihetsika, afaka mijery, afaka miaino ny sofina, afaka misakafo, mbola afaka mivezivezy eran'izao tontolo izao. Dia isaorana an'Andriamanitra toa izany zavatra izany. Mahaiza makasitraka an'Andriamanitra, ninona mitranga, ninona mandalo, dia mahaiza misaotra an'Andriamanitra foana ny fiainana. Mila fanahiry ianao tao anatin'izay teny foy izay, mialohan'ny hisarantsika eto nefa dia ndao antsika hiaraka hivavaka. Ny Jehovah Ray ny Masina tsara indrindra Ray ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Misaotra ny amin'ny teny izay mifampizarana teto, misaotra fa avy aminao ny teny, makasitraka Andriamanitra tsara indrindra. Mino fa manomboka androany izay dia hisaotra anao izay amin'ny fiainanay, misaotra ny amin'ny teny izay nomenao anay, misaotra ihany koa ny amin'ny fotoana izay nomenao anay ahafahanay niaino ary ahafahanay ihany koa nanapita. Misaotra Andriamanitra tsara indrindra averina aminao ririan'ny voninahitra. Aleluia, amen. Dia samy mitsika ho tahin'Andriamanitra daholo.
Suave